Pejy mba voafantateraka kosa indray raha pitso no fantatra fa hiakatra fitsarana eny Anosy ny raharaha fohy be toeran'ny Fisemare ny fitsarana ambaratonga voalohany moa izay fantatra fa efa namoaka didy mikasika ity raharaha ity ny 27 ny volana Jolay iteo izay madidy amin'ny fandravana ny fohy be toeran'ny syndicat ny Fisemare etsy akady fotsy raha pitso araka izany no afantarana ny valide izay fitsarana izay kodoary hojerentsika indray ny sary. Rampitso no hiakatra fitsarana eny Anosy ny raharaha fohy be toeran'ny Fisemare ny fitsarana ambaratonga voalohany izay efa namoaka didy mikasika ity raharaha ity ny 27 Jolay teo izay mandidy amin'ny fandravana fohy be toeran'ny syndicat ny Fisemare etsy akady fotsy. Miady io didy io satria nampiakatra ny raharaha tamin'ny fitsarana ambony ny Fisemare. Rampitso no afantatra raha hitazona ny didy tamin'ny 27 Jolay ny fitsarana na anafoana tanteraka amin'ny fandravana ny tranon'ny Fisemare. 420 ora melohan'ny fitsarana ny raharaha nanao fanambarana amin'ny Fisemare miaraka amin'ny afo syndikaly. Efa nisy fitaraina nataonay tamin'ny mpitondra fanjakana isan'andro maratongany. Efa nisy fitoriana nataonay tany ivelany. Efa nonay fa moinondro tompona andraikitra samihafa zany fitaraina nataonay zany satria noho ny fisiny zao noho ny fisiny ny fitsarana ambony atao zao dia tsy rariny mihitsy raha ohatra ka hofoanana le suspension hoe fampitonana le fandrodanana ka ho raisina avy hatrany le didina voaka tary amin'ny première instance satria loza ho an'ny tontolo syndikaly le izy ary zava-doza amin'le izy dia zao raha sanatria zany notreo dia hoarodana le fohy be toeranay ivoaka nefa ny didy rehefa avy eo amoaka ny fitsarana ambony hoe mahazo rariny izahay iza no namboatra ny tranonay io ay zany apetraka izy hoe iza no mamboatra ny fohy be toeranay io aorin'ny fandrodanana zay atao amin'izao exécution provisoire zao apatsahivoka eto fa io tany io dia efa tamin'ny 9 no mena Fisemare anaovana fohy be toerana. Le olona nilaza fa nividy azy ka namidiny izay niaraka tamin'ny Andriamatoa ny filohan'ny filakevitra munisipaly tamin'izany fotoana dia tamin'ny 770 aty amin'ny 4 sy roa arivo izy nilaza fa hoe vita ny mutation dia navoaka dolidoly avy misoratra amin'le tany io zany dia niteraka olana koa satria na ny commune aza ny tsy malaiky amin'io tany io efa lasany misy zavatra tsy mazava zany tao amin'ny commune tao matonga commune ny olona nitondra tamin'izany fotoana matonga commune hatramin'izao dia miziriziry teo anatrehan'ny fitsarana nametraka fehiteny fa ny tany dia mbola an'ny commune ary mbola tsy nanala ny Fisemare tao izy. Madagasikara dia mpikambana feno anatin'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa ary nanao sony fifanarahana iraisam-pirenena amin'ny fanandrify amin'izany. Heverina hoy ny sekretera jeneraly ny Fisemare fa loza mitatao ho an'ny asa eto Madagasikara raha sanatria tanteraka amin'ny fandravana ny fohy be toeran'ny Fisemare. Nivoatra indrindra ireo nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety ny toto-sain'ny Fisemare miaraka amin'ny afo syndikaly androany.